amin'ny anaran'i Jesosy. Miderany Jehovah amin'ny foko rehetra aho, anambaha ny fahagaganao rehetra aho, hofaly sy ho ravoravo aminao aho, ankalala ny anaranao aho, ry avo indrindra. Jehovah tomponay io, indreny ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitranao, avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny minono no nanorenanao hery no ny mpandrafy anao, mba ampanginanao ny fahavalo sy izay tahamany ratsy. Amen. Izany iravavaka izany reo no atolotrainao dia feno ny fanana masina izay androany mba fanay mandray ny afatra vaminao mba hisy vokany amin'ny fiainanay izany anaranao Jesosy. Amen. Ny fiangonana Adventiste Malagasy mitandrina ny andro fahafito eto la Sainte Saint-Cloud dia faly miarabantsika tonga eto amin'izao sabata sambatra izao. Mino aho fa nandian'iny herinandro iny teo ambanin'ny fahasoavan'ny tompo daholo isika rehetra. Manoatra anareo amin'ity maraina ity koa ny tenako ny sampana secours adventiste izay anankitelo miraharaha izay misy an'ny nana rahavavy nana, misy koa ny rahavavy Jackie, fa noho ny antony manokana dia tsy hita izy amin'izao fotoana izao dia mialatsiny. Ary ny tenako araka ny efa mahazatra antsika moa dia manataka ho an'ireo olona izay tonga voalohany eto amin'ity toerana ity mba hitsangana mba hilaza ny anarany ary koa mba hilaza hoe avaiza izy ireo. Ka raha misy izany dia mangataka azy ireo mba hitsangana. Dia tsy misy izany fa dia samy sika rehery eto koa dia mirary sabata sambatra ao anareo tsy miavy ny tenanay. Mangataka antsika anizana ny fotoana mba hitsangana ary anao ny firana atoara-doara.
Dia tonga eo amin'ny fanotom-pivavahana ka manasa antsika ampilefitra ny tsiky izay tsy afaka manao izany moa dia manasinazy itsangana. Mampisika vavaka. Andriamanitra Ray Masina tsara indrindra ny an-danitro, mbola mangataka ny famelan-keloka avy aminao izay mangataka ny fanadiovana amin'ilay raha foanao mba tsy hanapahotana eo anatrehanao fa manoloana izao fanotom-pivavahana zao izay tombo dia tsy hanatsiny eo anatrehanao ary mangataka aminao izay Andriamanitra ho an'ireo izay tsy salama amin'izao fotoana izao. Ny tana fitiavanao any hanala ny fanaitainana, hanala ny amin'ny fanasitranana ao koa ireo marary an-tanofo. Ianao any Andriamanitra no hanolokolo ny fanahana indrindra tompo amin'izao vanim-potoana iainana ankehitriny dia ianao ampitraka ireo reraka, ianao ampahery ny tompo malalo. Mangataka amin'ny fanahy masonao koa dia amin'ny olona sandy izay hitondra ny hafatra. Ianao ampiteny azy tompo ny fanahy masonao no ilatsaka ao am-pony ame fahendrena, ame toro-tsainao anazy. Ary izany koa tompo no mangataka amin'ny fanahy masonao mandrakariva hitondra ny hafatry ny ankizy. Eny omany ny fo ndreo ankizy kely ireo, na dia kely aza izy tompo dia matsiaro ny amany ny teninao. Dia izany ray ny rinay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy.
Eo am-pitsanganana ihany no amakiantsika ny baiboly izay hosokafantsika ao amin'ny Matthieu toko faha-efatra amby roapolo ny andiny faha-raika amby telopolo ary koa ny Matthieu faha-enina amby telopolo efatra amby roapolo andiny faha-raika amby telopolo ary koa ny andiny faha-enina amby telopolo hatramin'ny fahafito amby telopolo. Ovakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'ny ampanehoana mafy ny trompetra dia aniraka ny anjely izy ary ambon'ireo ny olom-bafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Andiny faha-enina amby telopolo sy fahafito amby telopolo. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy malala na dia ny anjely lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny andron'i Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Amen. Ataontsika ny hira fa 700 ny andiny voalohany sy faharoa ary faha-efatra. Au ciel est la maison du Père. Mbola eo am-pitsanganana ihany tsika dia iroso eo amin'ny fanompoam-pivavahana amin'ny fanatitra ary ovakitsika ny Malakia toko fahatelo andininy fahafolo sy ny Salamo fahafito amby telopolo andininy fahatelo. Miaraka sokafantsika Malakia toko fahatelo andininy fahafolo sy Psaume fito amby telopolo andininy fahatelo.
Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Entinareo ny fahafolon-karena rehetra ho eo amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izao toetra amin'izany aho ho Jehovah tompony maro. Raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. En psaume 37:3. Matokiany Jehovah ianao ka manaova soa, dia orona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Dia hiaraka hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitra ao, tsy hainay ny tsy saotranao noho ny amin'ny fitahianao izay narotsakao aminay. Indrindra Tompo, ny fitantananao ny fiainanay, ny fanomezanao ny fanahy masina mandrakariva, ary indrindra koa ireo fitahiana rehetra dia amerina izany ho fidahirana anao, ho fisaorana anao mandrakariva izahay. Ka ny mpanatitra izay ho arotsakainy Tompo dia mba havita be amin'ny asanao, hitoriana ny filazantsaranao, dia ianao any hitahanay mandrakariva, hampandroso ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ataontsika ny hira eny Tsipirindrina. Oh
Mbola eo am-pitsanganana ihany dia ho vakiantsika ao amin'ny Salamo 139, andiny 23, 24. Salamo 139, 23, 24. Rehefa ho hita dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dinio Andriamanitro ary fataro ny foko. Izaho toetra aho ary fataro ny eritretro. Ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Dia ataontsika ny ireny mitsipirindrina. Demander de venir ici sans jouer, sans stylo, sans carnet, juste vous. Sans jouer, sans carnet, sans stylo, juste vous. S'il vous plaît, les enfants. Les grands enfants aussi, parce qu'il y a de la place, donc venez ici. Asseyez-vous. Merci. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui? D'accord. Pour commencer, je vais demander à Némi de faire la prière. On va prier. Jésus, fais qu'on soit sage. Amen.
Merci, tu peux prendre ta place, Némi. Donc, est-ce que vous connaissez le thème du mois de l'Église? Non? C'est? Bah, tu as eu l'indice à la maison. Donc, c'est le salut, le thème de la maison. Donc, même moi, grande, j'arrive à comprendre un peu, mais je n'arrivais pas à définir ce mot. Donc, j'ai regardé sur le dictionnaire ce que ça veut dire le salut. Donc, le salut signifie la félicité éternelle, le fait d'être sauvé du péché. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les péchés que les enfants peuvent faire? Les gros mots, Les gros mots, mentir, mentir, désobéir aux parents, désobéir aux parents. Quelqu'un d'autre? Les grands? Je vais voir Niti. Tu peux dire un péché que les enfants peuvent faire? Voler du chocolat. Voler du chocolat. casser la vitre, Casser la vitre. Oui, tous. casser les arbres, Casser les arbres. casser quelque chose que les parents ont besoin, Oui. Faire du mal aux autres. Faire du mal aux autres. Et donc, moi, j'ai noté aussi frapper les autres enfants, dire du mal des autres. Donc, tout ça, c'est des péchés. Je vais vous montrer par une expérience un peu scientifique ce que c'est le salut. Donc, ça, les enfants, c'est vous. Vous êtes purs. Vous êtes transparents. Vous n'avez aucune part d'ombre. Et quand vous péchez, quand vous faites les péchés qu'on a dit tout à l'heure, bah, c'est ce qui se passe. Elle devient bleue. Vous devenez bleu. Vous n'êtes plus transparent. Hop, attends. Et donc, c'est ce que fait le péché en vous. Mais, vous savez la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a un troisième liquide qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour nous? Il a fait quoi? il a sauvé, pardonné les péchés, Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Donc Jésus est mort sur la croix pour effacer tous nos péchés. On va faire le test pour voir si Jésus va vraiment effacer tous nos péchés. Et là, Jésus, si vous le laissez entrer en vous, si vous permettez à Jésus d'être en vous, normalement, ça va fonctionner. Le temps que Jésus fonctionne en nous, on va faire une petite chanson. Vous connaissez ma couronne? La couronne est prête? Je vais demander aux grands et aux enfants de se lever pour chanter ensemble, s'il vous plaît. Sa couronne est prête dans le ciel là-haut.
si vous voulez, ça devient plus transparent. Il faut juste attendre un peu de temps pour que ça fonctionne. Mais normalement, ça devient transparent. Et donc, ça veut dire que Jésus nous... Attendez, je prends mes notes parce que... Donc, voilà ce qui se passe, les enfants, quand nous laissons Jésus dans nos vies par les prières, les chansons chrétiennes et la lecture de la Bible. Il nous rendra, quand il reviendra, est-ce que vous savez ce qui se passe quand il reviendra et qu'on a été sage et qu'on l'a laissé entrer dans nos vies? On va y aller au ciel. On ira au ciel avec toute notre famille et avec tous les amis. Tu veux dire quelque chose? Et avec Jésus. Et avec Jésus, c'est vrai. Donc là, je vais demander à Zacharie de faire notre prière finale. Et William, t'as vu? On est redevenu transparent grâce à Jésus. On fait bien. On va prier les enfants. Merci Jésus de nous sauver. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Mbola mamerina ny fiarabanantsika hatrany tratran'izao sabaty izao. Ary amin'ny foa Merci. Misaotra ny ray aman-dreny Soloery. Amin'ny foa feno fanetretena sy fankasitrahana no ijoroako manoloana anareo androany. Fankasitrahana satria mbola nomen'Andriamanitra tombonandro sy fahasalamana ao afaka alonga maresika ilay izy. Izay no tena mora kokoa. Fankasitrahana satria mbola nomen'Andriamanitra tombonandro afaka mijoro manoloana anareo androany. Ary fanatretena koa satria ny tenako dia fitaovana fotsiny ihany hoentin'Andriamanitra hampita ny hafatra amin'izao andro sabata fitsarana izao. Mialohan'ny hirosotsika amin'ny fandiniana ny ten'Andriamanitra nefany dia mbola manasa anareo aho hanondrika ny lohanareo fa hivavaka isika. Andriamanitra, Renay malalo, indreto izahay hivory eto manoloana anao mba handray ny hafatra avy aminao, koa dia roasy ary alaviro ary ny fanaratsy rehetra androany mba ahafahanay tsiraray avy handray ny fanahy masina avy aminao ary ihany koa lasa tany lonaka hiasana izany hafatra avy aminao izany. Koa mitenena ary Jehovah ho fa mino izay mpanomponao. Amen. Araka ny efa nambarany anabavika teo ny lohahevitra izay ho voaboasana indray mandritra n'ity volana desambra ity dia mikasika ny famonjena. Volana maromaro lasa izay dia voatendra tany am-piasana ny hanao présentation ny projet anankiray izay niandry eketiko. Ary izany présentation izany dia atao manoloana an'ireo responsable sy olona amanjatony eo eo.
mazava ho azy fa rehefa mandray an'izany hafatra izany ianao dia tsy maintsy mila fiomanana hoe inona no zavatra ho teneniko, ahoana ny fomba hitenenako azy, support inona no ampiasaiko. Raha ohatra hoe hampiasa PowerPoint dia mazava ho azy mila fanomanana izany mba hahatonga ny audience mba hahazo tsara ny zavatra teneniko. Ary tsy ambany zavatra ihany koa ny fomba fitafy, satria omeny olona lanjany ny fomba fitafinao rehefa manao présentation ohatran'izany ianao. Rehefa tonga ary ny andro jour J amin'ny teny frantsay dia niomana ary niainga tany an-trano tamin'ny ora fiaingana mahazatra. Rehefa tonga tao amin'ny amfia dia naka plasy miandry ny toroko na ny anjara présentation ako. Teo amin'ny plasy teo dia nanomboka nisavazava paosy nitady mouchoir satria nafanafana ny andro tamin'izay dia ozy aho hoe rehefa ny alohany ka somary misy trac kely dia mety ho tsemoka ka aloha hitady mouchoir dia n'izao hiomanao amin'izany. Savazavaiko daholo ny paosy rehetra dia rehefa nisava nitato amin'ny paosy anatiny ny palitaoko dia natsapa taratasy miforotra. Dia gaga, inona ary izany taratasy izany? Rehefa navoakako ilay izy dia akory ny agagako fa vola 50 € ilay izy. Dia ozy izy aho hoe tamin'ny fotoana oviana moa no nametrahako vola 50 € tato, ohatran'ny tsy tsaroako ozy aho pozina diniko efa ela angamba ity sady ity palitao ity nefa ohatran'ny mbola voatselany nanaovako. Asa ianareo na efa sendran'izany hoe misy akanjo efa elaela ny tsy nanaovana, misy poketra ho an'ny vehivavy efa elaela ny tsy noentina, na misavasava tiroara dia mahita vola, mahita zavatra izay tena ilaina fa iny ilay izy fampotra ho azy. Izaho manokana aloha ny zavatra tsapako tamin'izay dia azo atao hoe faly hita teny amin'ny tarehako mihitsy ny fitsikiako gaga ny collègue tao akaiky hoe misy inona. Tantaraina anazy moa ilay izy rehefa hoe dia tsara chance kosa ianao izany. Feno fientanana mihitsy ny tamin'izay satria adiniko tanteraka ny fisian'izany 50 € izany. Androany ary dia te hamerina aminao hoe misy fananana, misy harena, misy fanomezana maro izay nomen'Andriamanitra anao fa saingy indrisy fa adininao ny fisisian'izany. Mety sasany amin'ireo raha mety tsy fantatrao akory. Ary ny sarobidy indrindra amin'ireo haren'ireo dia efa voalaza teo ihany fa ny famonjena izay efa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny nanomezany zanany lahatokana mba ho faty noho ny vahotantsika. Misy maro hafa koa fa androany isika dia hifantoka mazava ho azy amin'ny famonjena fa ihany koa amin'ny talenta fanomezam-pahasoavana ary fahaiza-manao. Tsy zoviana amintsika ao intsony fa Andriamanitra dia manana planina ho antsika tsirairay avy ireo ary tao anisan'izany planina izany ny planin'ny famonjena. Ny planina rehetra izay atao hoe ampandalovan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy ireo dia misy fiafarana na finalité anankiroa ihany. Mazava be izany. Ny fiafarana voalohany
satria ny planina rehetra tsy inona dia ohatra ny arbre de décision ary le fiafarany any finalité dia anankiroa ihany. Ny fiafarana voalohany dia efa fantatritsika hoe fahafatesana na fahaverezana mandrakizay. Ary ny finalité na ny fiafarana faharoa dia ny fiainana mandrakizay. Indray mandeha dia nisy jiolahy efada nanapa-kevitra ny hanafika banky anankiray. Rehefa matianina ny planina dia natao ary ny fanafiana an'ilay banky. Rehefa tafiditra tao amin'ilay banky ry zareo dia hoy ny iray tamin'izy ireo, aza misy mihetsika intsonareo fa fanafiana ity. Dia nampiny ilay teniny hoe raha angalatra vola izahay androany dia tsy ny volanareo no angalarinay fa ny vola amin'ny banky sy ny assurance. Ka noho izany ary ça vaut le coup ve hoe aratra na ho faty ianareo noho ny vola ny banky na ny assurance. Rehefa nainao an'izany ny olona rehetrarehetra teo dia sady somary lasa saina ihany hoe hafakely koa izany fomba fangalarana izany no ohatran'ny somary tonga saina hoe raha lasan'ny zareo tokotra moa ilay vola, tsika anie ny volantsika mbola any ihany e, ka inona moa ny antony anoherako an'izy ireo. Dia na le sécurité ary dia ohatran'ny tonga saina ary na le mifanatampoka dia tonga dia mipetraka anakasisiny raha toa ka tokony anohatra an'ireo jiolahy efada ireo. Ny talentan'ilay jiolahy niteny teo dia ny fahaizana mandresy lahatra sy manomba ny fomba fijerin'ny olona amin'ny fomba fijery mahazatra. Ny tanora indrindra tamin'ireo jiolahy ireo dia manana diplôme de master en commerce. Ary ny lehibe indrindra kosa tamin'izy ireo dia zara raha manana diplôma. Ny diplôma ambony indrindra nananany dia BEPC. Tsy haiko eto Frantsa inona ny traduction an'izany fa brevet. Ka rehefa tonga tany an-trano reto jiolahy reto miaraka amin'ny butin, miaraka amin'ny vola izay nangalarin'ny zareo, vola misimisy ihany satria dia tena nanararaotra mihitsy ny zareo. Dia hoy ilay tanora indrindra tamin'ilay antitra indrindra hoe orazoky ndao amin'izay isana ny vola, ahitana hoe ohatrinona avy ny anjarany tsirairay avy. Dia hoy izy lehibe indrindra hoe zandry mba mieritrereta kely aloha, betsaka loatra ireo vola ireo ozy izy, ka na harainandro eto ary tsika tsy ho voaisantsika mihitsy ireo. Fa izao ny ataontsika anazy, hijery vaovao tsika raha riva dia mazava ho azy fa ny journalista rehetra dia hiteny hoe izao ny vola nisy nangalatra tamin'ity banky ity. Rehefa azontsika amin'izay ny totalité an'ilay vola zaraintsika efatra io dia samy maka ny anjarany. Izany ny atao hoe expérience. Amin'izao andro iainantsika izao dia zava-dehibe mihitsy ny ary sarobidy mihitsy ny expérience ary sarobidy kokoa ary noho ny diplôme. Tsy midika nefa izany hoe aza maka diplôme satria ireny diplôme ireny no azo atao hoe passeport mba hahafahanao mahazo poste any amin'ny toeram-piasana. Rehefa lasa ary ireo jiolahy ireo dia hoy izy ilay directeur ny banque hoe atsovy izy ny polisy mantsy an'ilay superviseur an'ilay banky. Dia nanantona ny superviseur, nanantona ilay directeur dia niteny an'ilay directeur hoe tsy hainao nga hozy izy ny zavatra nitenenin'ilay jiolahy teo hoe ny banky sy ny assurance anie no andony vola very, ka izao andao izao ny ataontsika, andao tsika aka 1 million fotsiny
1 million fotsiny dia aprimintsika izany vola izany ifampizarantsika fa tsisy hafantatra akory hoe isika no naka anazy satria eritreretin'ny olona rehetra hoe vola anisan'le nangalarin'ilay jiolahy. Izany natao hoe fahaizana manaraka riandrano na hoe nager avec le courant, na koa hoe fahaizana mamadika tsy hoe zavatra rehetra ho lasa tombony, na hoe transformer une situation défavorable en avantage. Ka mipetraka ary ny fanontaniana hoe iza amin'ireo olona rehetrarehetra na hoe acteur rehetrarehetra ireo no tena olon-dratsy. Tsy mila mamaly fanontaniana kory ianareo fa avelako anitsy anareo any nareo no mamaly ny fanontaniana fa ny zava-dehibe dia ny lesona nyraisintsika tamin'ireo zavatra anseho rehetrarehetra ireo. Ny arena izay ifatoantsika hoy aho androany dia ny talenta sy traikefa na fahaiza-manao. Ary sahiko no milaza hoe tsy misy na dia iray aza amintsika reto no tsy manana an'izany talenta na fanomezam-pahasoavana izany, fa tsy maintsy manana foana isika na ray na roa ary maromaro mihitsy ny aza. Ny amin'ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia izao hoe ahoana ny fomba ampiasainao an'ireo fahaiza-manaonao ireo, amin'ny zavatra tsara ve sa amin'ny zavatra manalasala? Niniko mihitsy ny teny hoe amin'ny zavatra manalasala satria mihinan'Andriamanitra daholo tsika reto ary mivavaka daholo, donc izany tsy teny mihitsy hoe amin'ny zavatra ratsy, satria tsika rehefa miteny dia hoe péché mignon, izay ilay tiako tenena amin'ilay hoe manalasala, dia hoy izany hoe amin'ny zavatra tsara ve sa amin'ny zavatra manalasala no ampiasainao an'ireo traikefa, fanomezam-pahasoavana na fahaiza-manaonao ireo. Tamin'ny herintsika dia nahita ohatra mazava tsara mihitsy ny amin'ny fampiasana ny talenta na fahaiza-manao na fanomezam-pahasoavana amin'ny zavatra tsara. Hitantsika tamin'ny heriny ny tantaran'i Josefa izay tena nahay nampiasa mihitsy ny fahendreny sy ny fahaiza-manaony. Ary tetsy am-piandohana koa dia niteny hoe roa ihany ny fiafaran'ny fiainantsika, dia na fahafatesana mandrakizay na fiainana mandrakizay. Mandra-pahatonga antsika amin'izay fiafarana izay nefa dia mbola misy toerana maromaro izay nomanin'Andriamanitra andalovantsika. Ny tiako ilazana amin'ilay hoe toerana dia mety possible mihitsy n'ilay izy hoe toerana na pays na ville, fa azo ihany koa avadika hoe position na poste na responsabilité. Andriamanitra mihitsy ny manomana an'ireny toeran'ireny ho anao. Fa ahoana ary no ahafantaranao na hoe azahoanao antoka fa toerana avy amin'Andriamanitra tokotrany ilay misy anao na hoe ilay andehananao. Ary ahoana koa no ahafantarana hoe inona avy ireo toerana izay nomen'Andriamanitra ho anao. Ny valiny dia ireto fitiniko amin'ny anankitelo ihany. Ny voalohany dia mazava ho azy amin'ny alalan'ny fitarian'Andriamanitra sy ny bitsiky ny fanahy. Izay ny voalohany. Donc izany mba azahoana an'izay bitsiky ny fanahy izany dia mila ianao manana fifandraisana ety amin'Andriamanitra. Fa raha tsy manana fifandraisana ety ianao amin'Andriamanitra dia tsy sura mihitsy hoe eo foana ilay bitsiky ny fanahy mitarika anao isan'andro isan'andro. Mbola hidirantsika lalandalina kokoa izay rehefa avy eo. Ny faharoa, ary zavatra miseho matetika ilay izy zavatra miseho matetika ilay izy tao amin'ny Baiboly, ary mbola miseho amin'izao tsika amin'izao andro iainantsika izao, amin'ny alalan'ny nofy na tsindrimandry.
Misy fotoana Andriamanitra dia manome anao nofo mihitsiny ny amin'ny zavatra iseho amin'ny fiainanao ho avy, ny amin'ny toerana izay ametrahany anao. Ary ny fahatelo farany dia amin'ny alalan'ny opportunité na izay zavatra miseho eo amin'ny fiainanao, toy an'ilay superviseur-ny banque teo. Dia anjaranao no mahay manararoatra an'ireny opportunité ireny, raha ohatra ka resy lahatra ianao fa avy amin'Andriamanitra tokoa izany toerana izany. Dia any averintsika ny tantaran'i Josepha, miresaka nofontsika eo. Satria Josepha no faralahy an'i Jakoba, ary efa lehibe mihitsy ny Jakoba zay vao nahazo an'i Josepha. Noho izay zavatra niseho izay dia Josepha no tena tiany Jakoba indrindra tamin'ny zanany rehetrarehetra. Ny olana amin'izay nefa dia miteraka fialonana izay amin'ny sasany. Dia lasa nankahalainy rahalahy an'i Josepha. Ary tsy vitan'izay ihany, fa amin'ny mahafaralahy Josepha, ary tsy zavatra ity dia mety hisy koa amin'ny farany vavy. Misy fomba fiteny izay hoe tena sotrokely Josepha. Tsy haiko na fantatrareo izay fomba fiteny izay. Be tati-bolana, be takalaza. Vao misy zavatra miseho kely dia vahiny Josepha mankany amin'ny Jakoba. Nanao an'izao indray nge ranony e. Nanao an'izao indray nge ranony e. Hany ka vao mainka alan'ireto zokiny ireto i Josepha. Na ratsy na tsara ataondry zareo dia iny Josepha manao be tati-bolana any amin'ny Jakoba. Ary mbola tsy vitan'izay fa vao mainka koa nisy an'ilay nofy. Firy taona moa Josepha tamin'ity nanofy ity? Firy taona izy nanofy voalohany ary nozarainy ilay nofy? 17 taona izy. Ao amin'ny Genesis toko fa 7:30. Genesis toko fa 7:30. Ianao averina vakiana mihitsy le andininy izay mitantara an'ilay nofy. Genesis toko fa 7:30 ny andininy fa 7. Misy ny tantara rehetrarehetra moa ao koa ny manambara an'ilay hoe 17 taona Josepha rehefa nanofy io. Manomboka amin'ny andininy fa 7 ary faranantsika amin'ny andininy fa 10. Fa efa nilaza taminy hoe izy mba hinokelany izo anofy izao hoe indro namay amboara tany antsaha isika, ary indro niarina ny amboarako sady nijoro, ary indreo ny lahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka ny akohaka teo anatrehan'ny amboarako. Ary ny rahalany taminy, moa anjaka aminay tokoa va ianao, na hanapaka anay tokoa va ianao? Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankalany azy. Ary nanofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny dia hoy izy, indro nanofy indray aho, ary indreo ny masoandro sy ny volana sy ny kintana, ary ny kintana 12 ny akohaka teo anatrehako. Ary nambarany rainy sy ireo rahalahiny koa izany, dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe, manao ahoana izany nofy efa nofisinao izany? Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao any rahalahinao ka hiakohaka amin'ny tany eo anatrehanao. Mazava be mihitsiny ny nofy. Satria ny fianakaviany Josepha dia nahazo ny dikany, ary izay mihitsy ary ny nampatonga zareo ny teny hoe moa ho avy tokoa ve aho sy ny reninao sy ny rainy ary ny rahalahinao ka hiakohaka amin'ny tany eo anatrehanao. Tanteraka ve ilay nofy sa tsy tanteraka? Amataonany Marta teo aoriana, izay vao tanteraka ilay nofy. Anefany nofy ilay izy. Andriamanitra no nanome an'ilay nofy an'i Josepha. Izay ilay niteneniko tetsy aloha hoe amin'ny alalan'ny nofy dia afaka mizara ny toerana isy anao Andriamanitra. Ka lesina voalohany ary tsy ho antsika androany hoe raha tena vonina ianao n'Andriamanitra marina ianao, manana oreille attentive amin'Andriamanitra,
dia ataony mazava tsara aminao mihitsy ny toerana, izy zay hoe position, poste, na mety pays na ville tiany ametrahana anao. Ka mety amin'ny alalan'ny nofy mety amin'ny alalan'ny tsindrimandry mety amin'ny alalan'ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanao no androny anao an'izany toerana isy anao izany. Izao anefa mila mitandrina isika satria tsy ny nofy na ny tsindrimandry rehetra no avy amin'Andriamanitra. Misy ihany koa ny nofy na ny tsindrimandry avy amin'ny Satana. Ka ahoana ary no ahafantarana hoe nofy iza na tsindrimandry iza na toe-javatra manahoana no avy amin'Andriamanitra? Jakoba 3:7 ny 4:10 ka hatramin'ny 7:10. Joba azafady. Joba 3:7. Joba 3:7 ny 4:10 ka hatramin'ny 7:10. Hoy ny vaky ny teny, kanefa misy fanao iray itenenan'Andriamanitra. Eny, fanao roa aza, nefa tsy tandreman'ny olona izany. Dia ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondria tory ny olona ka renika eo am-pandriana. Dia manokatra ny sofin'ny olona izy ka manisy tombo-kase ny fananarany azy. Mba ampialan'ny olona amin'ny fanaony sy ampifady azy ny fireharehana. Mba ninona ozy izy? Ampialan'ny olona amin'ny fanaony. Le fanaony eto dia raha adika sy dia tahena dia hoe fanaony ratsy na tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Sy aninona koa izy? Sy ampifady azy ny inona? Fireharehana. Tsy tian'Andriamanitra ny fireharehana. Lesona faharoa ara, nofy avy amin'Andriamanitra dia mampifady fireharehana. Nofy avy amin'Andriamanitra dia mitodika amin'ny fanasoavana sy famonjena ny hafa aloha. Zay vao ny anao. Averiko kely ny nofy avy amin'Andriamanitra dia mampifady fireharehana. Ny nofy avy amin'Andriamanitra dia mitodika amin'ny fanasoavana sy famonjena ny hafa aloha. Zay vao ny anao. Famadika amin'ny fireharehana, fanetretena. Izany hoe rehefa mieritreritra zavatra hafa zany, manao zavatra anankiray zany ianao, mba ahafantaranao, sivana ho anao hoe avy amin'Andriamanitra tokoa le izy. Ny iraka izay ampanaovan'Andriamanitra amin'ny hafa aloha, izay vao ny anao. Raha soa ny hafa tsy inona ny tanjona voalohany amin'ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana azafady sy ny talenta ary ny fahaizana izay nomen'Andriamanitra anao dia izao ny vokany. Arak'ilay nolazaina teo. Voalohany, hitondra fitahiana sy famonjena ho an'ny hafa ianao. Ary ny faharoa dia ahazo fitahiana sy fahombiazana ary famonjena koa ianao. Ohatran'izay ny zavatra niseho teo amin'ny Josefa. Ny toerana rehetra nalehany dia nitondrany fitahiana sy famonjena ny hafa. Ary avy eo tany amin'ny farany izy zay vao nahazo fahombiazana ary famonjena ho an'ny tenany ihany koa. Raha fitinina zany ny dikan'ilay nofin'i Josefa dia izao. Ho lasa mpitondro Josefa mba hanasoavany sy amonjeny ny fianakaviany aloha. Ary tsy vita amin'ny fianakaviany irery ihany, fa olona amina milion
hafa ihany koa nandritra ny 7 taona be izao. Satria raha tsy nanao an'izany zavatra izany Josefa, dia ataoko hoe 2 millions de personnes no maty tamin'io fotoana io nandritra ny 7 taona. Izay vao manasoa sy mahazo fitahiana ho an'ny tenany izy. Izany hoe ilay tanjona izany dia fanasoavana sy famonjena ny hafa. Izao nefa ny tsara hafantarina. Nampahafantarin'Andriamanitra anao ary ireo toerana maro isan-karazany izay tiany ametrahana anao na andalovanao dia izao. Ny planina izay atongavanao kosa amin'ireo toerana tsirairay avy ireo dia tazominao azy, tsy ampahafantariny anao mialoha. Satria nahoana ary? Maninona no tsy ampahafantariny anao mialoha ilay planina? Lasa tsy fitaovana intsony ianao. Tsy henoko tsara ilay valina sasany. Lasa mety irehirehana ilay izy. Fa ndao jerentsika ny an'i Josefa. Aka exemple tsika. Raha ianao ohatra ny teo amin'ny plasin'i Josefa, dia ndao atao hoe nozarain'Andriamanitra taminao mialoha ny lalana rehetra andalovanao. Alohany atongavanao an'ilay toerana izay amonjenao ny hafa. Inona daholo ny toerana andalovan'i Josefa? Ozy izy Andriamanitra raha ohatra hoe nizarainy tamin'i Josefa amin'ny planina. Josefa, mbola ho mafy kokoa no ny fampijalian'ny mpiray-tam-po aminao no andalovanao satria mbola ho ampijaliana ianao satria ho lasa andevo. Izay ny planina voalohany. Ny toyany dia hoe ho lasa ho tsara ny fiainanao satria ho lasa mpanampy ao amin'ny tranon'ny Potifara ianao. Izao anefa vao mihatsaratsara kely ny fiainanao dia tonga dia ho atsipy any amin'ny tranomaizina indray ianao, miaraka amin'ny jiolahy sy ny mpanao ratsy rehetra. Raha izay no ataon'Andriamanitra aminao dia ahoana hozy izy ianao? Alao hijanona amin'izao toerana izao any fa merci. Izay no mampatonga an'Andriamanitra tsy mizara amintsika ny planina ahatongavana amin'ilay toerana izay nomaniny antsika. Mizara izy ny toerana izay andalovantsika, fa tsy mizara izy ny planina ahatongavana amin'ilay izy. Ny an'ny planina izay efa nizarainy ary miverimberina dia ny planin'ny famonjena irery ihany. Hoy ao amin'ny Jeremia 7:20, ny 1:12 ka hatramin'ny 13:12. Jeremia 7:20, ny 1:12 ka hatramin'ny 13:12. Hoe fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Fanantenana ny amin'ny farany. Ary hiantso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hieno anareo aho ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Lesona fahatelo, ny planina sy ny lalana rehetra lalovanao alohany atongavanao amin'ny toerana nomaniny anao dia tsy ampahafantarin'Andriamanitra mialoha. Ary avelany maintsiny ary handalo fisedrahana sy fahasahiranana anao. Inona mampatonga an'izany? Mba hamolavolanao ho vonona hiandraikitra ilay toerana nomaniny ho anao. Ireny rehetra ireny no midevelope na midemultiplier ny talenta, ny fanomezam-pahasoavana sy ny fahaiza-manaonao rehetra mba ho tonga amin'ilay toerana ianao any aoriana. Salamo 4:30, ny 7:20 ka hatramin'ny 20. Salamo 4:30, ny 7:20 ka hatramin'ny 20.
mitaraina ny marina ary miaino azy Jehova ka mamonjy azy amin'ny fahoriana rehetra. Akaikin'izay manana fo mangoraka Jehova ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahoriany marina, nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. Mazava be mihitsy ny tiany ireo andinindreo tenenina hoe isika tsirairay avy reto dia tsy maintsy handalo fotoan-tsarotra, handalo galera. Nefany eo foana Jehova miaino ka mamonjy atsika amin'ny fahoriana rehetra. Ka izao ary, ao anaty galera ary ve tsika androany? Ao anaty tsy fahasalamana ve ianao androany? Mandalo sedra mamay ve ianao? Mahatsapa-tena fa tsy ambinina ve ianao? Tena kivy amin'ny zavatra rehetra amin'izao ve ianao? Izao no tadidiko fandalovana ihany izany. Ary fanomanan'Andriamanitra anao ho amin'ny toerana izay ahafahanao, dia raha jerentsika ilay teo aloha, ahafahanao manampy, manasoa ary mamonjy ny hafa. Ary par effet de bord, tsy haiko mandika anazy amin'ny teny gasy fa miala tsiny, ary par effet de bord mamonjy ny tenanao. Satria raha tsy aivina, ny fanahy iray voavonjy noho ianao dia kintana. Aiza? Eny amin'ny satro-boninahitra izay omenanao rehefa tonga any an-danitra ianao. Dia mbola ampatsiahiviko ihany hoe tadidio anefa fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra anie tsy midika hoe fiainana tsy misy galera. Ny galera mety misy, fa kosa izy no manome ny faharetana, izy no manome anao ny endurance mba ahafahanao misurmonter an'ireny galera na problème ireny. Amaranako azy dia ireto misy conseil pratique na torohevitra azo ampiarina avy hatrany anankefatra ho zaraiko amintsika. Voalohany, tsotra dia tsotra ilay izy. Raha sendra tsy mahita tory ianao fa mitaintaina, da mieritreritra hoe misy problème maro isan-karazany, hitambesaran'ny olana maro dia tsy mahita tory. Fomba fanao mahazatra dia hoe mba ahitanao tory dia inona ny astuce? Manisa ondry. Dia hozy izy hoe aza ondry ny saina. Fa ireo fitahiana no men'Andriamanitra anao tany amin'ny lasa. Quand c'est bien fait, ne compte pas les moutons. Raha tsy ampy izany dia miresaha amin'Andriamanitra toy ny mifiresaka amin'ny sakaiza tiany indrindra. Fa ho hitanao fa azo fiadanam-po ianao dia azo torimaso mamy. Faharoa, aza adiny nianatra ny tenin'Andriamanitra isan'andro, tsy isan-kerinandro fa isan'andro, fiambenana, lesona. Fa ireny no solon'ny GPS higuiden'Andriamanitra antsika amin'ilay toerana niresantsika teo. Aoka ho fadiana ny fatokisa-tena. Ohatran'ny GPS hozy izy rehefa mandray lalana izay mivady misy fotoana dia izy bon, efa laniko jenjerana hoe lalako isan'andro, surtout rehefa mandalo amin'iny fiasana iny. Dia ilay miteny amiko hoe ampidiro any ny GPS, sao dia veritsika. Non, matoky tena dia tsy mampiditra. Rehefa mandeha amin'izay tsy alefo izy, dia rehefa mandeha amin'izay misy accident, fermé ny lalana. Dia hozy amin'izay tsy hitanao zany. Ça t'a coûté quoi de mettre le GPS? Hozy izy hoe ireny no solon'ny GPS higuiden'Andriamanitra antsika. Raha ohatra hoe misy andro anankiray izay tsy hanarantsika ny tenin'Andriamanitra, dia efa tsy velona izany le GPS. Dia mety efa disy lalana kely ianao, miverina mianatra indray ianao, dia mety miverina amin'ny lalana tokony ho izy indray. Ka azadiny mianatra ny tenin'Andriamanitra isan'andro.
tsaingitsaingotra le izy fa tena ilaina. Fahatelo a, ny hirahira izay hirantsika isan'andro amin'ny fiainana andavanandro sy ny siontsioka izay ataontsika dia mitovy amin'ny vavaka izay asandratra amin'Andriamanitra. Ka raha tsy mendrika ny tonon'ireny hira ireny a, dia vavaka ho an'iza izany le izy? Avelako ianareo ny mamaly azy. Ary fahaefatra farany a, angatao isan'andro Andriamanitra mba hitari-dalana anao a, ary aza misaraka aminy. Dia tia misy a vavaka anankiray a tiako mba notenareo. Ary tsy mampaninona mihitsiny a ny mamerimberina n'ity vavaka ity na isan'andro na isan-kerinandro, fa sady mampahery a no fangatahana manokana amin'Andriamanitra mba hazava aminao a ny toerana tiany ampitany aminao. Ao amin'ny Salamo, dia levaka teny fototra teo, Salamo 7:30, ny 7:20 sy 4:20. Salamo 7:30, ny 7:20 sy 4:20. Dinio aho Andriamanitra ary fantaro ny foko, izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Latsatsika hitsangana hanao fiarana eny amin'ny Thank you.
ino izahay Andriamanitro ary fantaro ny finay. izaho toetra izahay ary fantarina eritreritray ary izaho na misy lalana mampahory ato aminay dia tario amin'ny lalana mandrakizay izahay. Raisiny tsodrano ary ataon'i Jehovah Andriamanitro manana ambiampy ianao amin'izay ahasoanao, dia amin'ny asan'ny tananao sy ny ateraky ny kibinao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao. Fahafaly aminao indray Jehovah ka ahasoanao araka izay nahafaliany tamin'ny razanao. Amen.